tombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ry havako. Amen. Nandeha hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao hatrany izahay ry Tompo Ray anay izay ny an-danitra miaraka amin'ny zavaboary rehetra amin'izao andro izao andro izay atsapahanay ary resy lahatra izay fa eo ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay manatrika anay ary miaraka aminay momba anay inonay ary fa hitarika anay amin'izay atao hatrany ny fanahy masina amin'ity anio ity ary izao mofinaina izao Tompo dia apetraka feno eo am-pelantananao mba fanahy masina koa no hampianatra anay ahafahanay manao ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa miverina avy tany amin'ny fahababoana tany Babilôna nivoaka an'Andriamanitra dia samy variana nanamboatra sy nanatsara ny fiainany avy, samy nanao tsara ny tranony ary avy eo dia nandritra ny folo taona mahery dia adinon'izy ireo ny nanao ny tranon'Andriamanitra dia ny tempolon'i Jerosalema izay nisy faharavana tokoa rehefa nobaboan'i Nebokadnezara tamin'izany fotoana izany. Vokatra izany dia ambarany Hagai toko voalohany manomboka eo amin'ny 15 fa feno tsy fahombiazana izay rehetra natao, ohatra nambolena tsy naniry, tsisy vokatra, ny asa tsy nahitana fahombiazana ary dia na ny toetrandro ny orana aza dia tsy nilatsaka. Fehiny fahasairana tanteraka no nanjo nivoaka an'Andriamanitra niverina avy tany amin'ny fahababoana tany. Teo indrindra ary no nirahan'Andriamanitra ny mpaminany Hagai mba hanaitra ny saina sy ny fo amam-panahy an'ireto vahoaka n'Andriamanitra ireto ka hoy izy amin'izany hoe hevery ny lalанарeo. Amen. Hagai toko voalohany 15 sy ny 17. Verina indroa izany hoe hevery ny lalанарeo izany. Andeha mivavakiko aminao azahoanao azy tsara izay ambaran'ny DM dika teny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Hoy izy hevery tsara ny manjo anareo. Ry havako, miantso fandinihan-tena ho an'ny tsirairay ary ho an'ny firenena iray manontolo ny mpaminany Hagai. Andiny tena satria ny fanadinoana na ny tsy firehana anamboatra ny tranon'Andriamanitra no anton'izao fahantrana sy tsy fahombiazana lalina izao. Ry havana, misaotra ny Tompo raha nahomby izay nataonao rehetra. Tsara tokoa izany dia raha hoy izy ankalazao ary omem-boninahitra. Kanefa koa raha tojo tsy fahombiazana ianao dia izao mandiny tena sao dia avy aminao ary sanatria indrindra fanadinoana fanaovana ny asan'Andriamanitra no mety nahatonga an'izany. Dia mandiny tena ry havako fa ao anatin'ny fandiny tena tokoa no nanomezan'ny Tompo vahaolana ho anao tahaka an'ireto vahoaka tamin'ny androny Hagai ireto. Dia maherezo amin'ny Tompo ry havako sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Vavaka isika. Mamondrafo aminay Andriamanitra raha tojo tsy fahombiazana izahay noho ny nataonay ihany. Ka ankehitriny dia mangataka aminao izahay ekany mba hatoronao anay izay atao, indrindra ny amin'ny asanao Tompo, mba hiverenan'ny fitahiana, ny fahasoavana ary ny fahombiazana indray. Irina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.